Ny lohahevitra antsika androany dia mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fahamasinana. Ny fahamasinana. Efa hitantsika ihany moa izay tamin'ny vidéo teo aloha fa hiditra lalindalina kokoa tsika ao anatin'izay fahamasinana izay. Tsarovy tsara ry havana fa tsy misy olona afaka mifanerasera amin'Andriamanitra raha tsy manana fahamasinana. Voalohany aloha hiaina an'ilay izy dia avy eo manana an'ilay fiainam-pahamasinana amin'izay izy zany, satria raha zavatra tsy hiainana tsy afaka ilaza mihitsy ianao hoe za matsapa ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako raha tsy hoe miaina zay fahamasinana zay ianao dia zay vao miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Zay mahatonga mitory filazantsara rehefa mitory teny eny Ankalamanjana dia hoe mibeba raiso aloha Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana, dia zay vao entina bavaka ilay marary, dia zay vao manolo tena ilay olona hoe afaka mandray an' Jesosy amin'izay izy, afaka manjaka ho aminy amin'izay ny herin'Andriamanitra, satria ilay fibebana mantsy mitarika ho any amin'ny fahamasinana. Ya, iresadresaka mahakasika an'izay fahamasinana izay tsika amin'ny lafiny inona avy moa no tokony hananantsika fahamasinana. Ny tena marina ry havana dia tsy hoe ivelany ihany ianao ny masina fa ny ao anatiny ao dia feno fialonana, feno fitaka, feno fiatsaram-belatsihy, feno avonavona, tsy fitiavana. Tsy hoe ivelany fotsiny ihany fa lasa tahaka amin'ny fariseo mantsy raha ohatra ka hoe ivelany fotsiny ihany metimety manimanitra milamina tsara, fa ny ao anaty eo nefa feno rombaka sy taolany maty. Ny Baiboly miteny manao hoe na ny ivelany na ny ao anatiny dia tokony ho masina avokoa. Dao ny hojerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 2:7 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ary malala indrindra, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hatanteraka amin'ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mazava be zany ry havana fa na amin'ny nofo na amin'ny fanahy. Zay ilay niteneniko anao teo hoe izy ty tsy resaka hoe ivelany fotsiny fa miditra lalina mihitsy any amin'ny ara-panahy. Misy an'iny olona maloto ny ara-panahy na dia efa mpivavaka azy na dia efa kristianina azy, amin'ny alalan'ny fieritreretana ohatra, mieritreri-dratsy eo am-pandriana izy satria nijery an'ireny filma mamoa fady, filma pornografia, na hoe nijery télé dia nisy tany atenatenany tany misy reny filma ratsy reny. Taloha moa zay rehefa tambola kely rehefa samy mijery télé eo dia rehefa mandeha amin'izay zany le filma ratsy dia zao tonga dia efa maneraka avy hatrany amin'izay zany re dada sy neny hoe rakizy na aloha hidio le varavarankely atsy ohatrany tsy midy, na aloha hidio ny varavarambe, tanao amin'izany fa tsy mety le izy. Raha kristianina ianao indrindra moa fa jerena eo imason'ny samy mpianaka, ray aman-dreny sy ny zanaka dia miara-mijery télé dia mandeha eo le film, dia farany tonga any amin'ny zavatra tsy araka ny tokony izy. Reny rehetrarehetra reny dia voalaza amin'ny Baiboly hoe manapetipetina izay tsy ahafahantsika manao vavaka madio eo anatrehan'Andriamanitra. Baiboly dia milaza ny amin'ny Jakoba 2:9-20 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa izao izy ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra sady ray dia ny mamangy ny kamboty sy mitondra tena amin'ny andro fahoriana sy jero tsara, tsy mamangy ny kamboty sy mitondra tena amin'ny andro fahoriana fotsiny ihany, tsy le asa so fotsiny ihany fa misy tohiny le izy, sy miaro ny tenany mba tsisy petipetina ny amin'izao fiainana izao. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany hoe raha tiatsika zany ny hanao vavaka madio, hoenon'Andriamanitra vavaka, tonga eo akaikin'Andriamanitra mihitsy, ho sokafan'Andriamanitra ny lanitra ny tena niraka anjely mihitsy izy, tondra mivalim-bavaka eo aminao dia zao
manaova vavaka madio e. Avaizakaina azaona ny vavaka madio ao famasinana. Rehefa miaina fiainam-pamasinana ianao dia akasitrahan'Andriamanitra ny fiainanao zay ary zao miaraka aminao Andriamanitra, présence ny telo zay iray zany ny trinité miaraka aminao Andriamanitra ray, miaraka aminao Jesosy, miaraka aminao ny fanamasina. Zay ny tena mazava-dehibe an'izy. Ary ny tena ilantsika n'io resaka fiarahan'Andriamanitra na fomban'Andriamanitra ny fiainantsika ry havana manoloana ny zavatra zay tsy hay atao na hoe tsy hay toaina. Indraindray misy ny zavatra tsy hay toaina. Misy olona ohatra hoe manao antso-jay eo amin'ny fiainanao izy, de manendrikendrika anao de lasa migadra ny amponja ny zanakao na ianao mihitsy azy. Misy ihany koa tsy tianao, be felonany, be mandatsabaratra, na manisy anao ny alalan'ny tena fanafody gasina hoe tena heriny maizina, de lasa misy rôdi le olona, rofin'ny olona le ny faladianao de lasa misy voan'ny rôdi ianao. Ahoana ny fomba iarovana an'ireny? Mila ny fomban'Andriamanitra, mila ny herin'Andriamanitra, mila ny fakasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika. Ataovy azo antoka mihitsy zany hoe miaraka amiko Andriamanitra, ka tsy azonao antoka mihitsy ny fiainanao miaraka aminao Andriamanitra raha tsy efa voadio ny ivelany sy anatiny. De lazain'ny ten'Andriamanitra hoe diovina ny zavatra eo amin'ny resaka ara-nofo zany zay mitondra mankany amin'ny fampetipetena ny ladovina, ny ara-panahy anatiny sy ivelany zany tsika de mila madio. Zay zany raha tenao tena hoe kristianina tena izy, kristianina tena hoe vrai chrétien, de zao tsy ivelany fotsiny ihany fa lasa ohatra fariseo. Fariseo zany nge ry havana raha mamaky ny baiboly ianao miakanjo akanjo fotsy lava zany, ohatran'ireny robe lava anaovandromopera sy ny any amin'ny fiangonana hafa reny. Zany koa tsy midika hoe tsy mety natao ndromopera, fa zao ohatran'ireny no amin'ny paozin'izany fariseo zany manao akanjo lava izy de mandehandeha eny amin'ny arabe eny de eo amin'ny androny eo misy zavatra ohatran'ny boribory, ohatran'ny vola roapolo zay misy dity folo, de io ny tany isany eny an-dalana, de mivavaka mafy mba hoen'ny olona izy hoe tena mpivavaka tokoa reny olona reny, ka maniry mihitsy izy mba ohatsin'ny hoe mpampianatra o, raby o. Zay le izy ivelany fotsiny nefa ny fahitan'i Jesosy anio, le zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy de mahita fa ivelany fotsiny ry zareo no manao an'izay fombafomba zay maharatsy an'le fombafomba mpivavahana ke, ivelany fotsiny. Fa andaontsika hiditra lalindalina kokoa anatin'ny famasinana de ny any anaty mihitsy, aza mitsaratsara ho le ivelany zany fa le any anatytsika mihitsy jerena aloha hoe manahoana moa ny ao anatiko, so de za ty zatra mitsara ny ole ivelany, ranona pataloha, ranona manao kavina, ranona manao lokomena, mba ianona reo fa tsy mety aminay. Fa ianao mba manao ahoana? Mba manao ahoana ny fijerin'Andriamanitra anao? Fa tadio fa ny fijerin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerin'olombelona, ny ao anatinao manao ahoana. Zay le mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe aza mitsara alohan'ny fotoana, aza maika hitsara. Zao aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianao, fa rehefa ianao nke tsy mitsara olona fa mitsara ny tenanao de tsy ho eloina ianao. Fa raha mitsara tena sika ozy ny baiboly de tsy mba ho eloina. Zany hoe rehefa dinihanao maharitra mihitsy ny fiainam-panahinao de hitanao hoe ty mila amboarina, ty mila esorina, ty mila avaozina. Zay mila avaozina ny fiainam-panahy. De hijery ary tsika hoe io Andriamanitra zay ivavahantsika io maninona moa izy mitaky an'izany ry havana hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao. Tena tsy hoe masina tsotsotra fotsiny Andriamanitra fa tena masina indrindra. Donc eo jerevantsika fa zay famasinan'Andriamanitra lalina de lalina zay. Jereo tsara fa na de ny anjelin'Andriamanitra zany rehefa miseho anatrehan'Andriamanitra de takomany mihitsy io tarehany io, satria masina loatra Andriamanitra. Raha tamin'ny fotoan'andro misy ny atao hoe fitoerana masina indrindra, kianjan'ny tempoly aloha tao amin'ny tempoly tao Jerosalema, de misy ny atao hoe kianjan'ny tempoly eny ivelany iny zany, le fanaovana faratitra. De misy ny atao hoe efitra masina, ary misy ny atao hoe efitra masina indrindra zay tsy azon'izaniza idirana fa tsy mipisorona be any ao anatin'ny heritaona.
ao anatin'ny herintaona izy vo afaka mitsidika an'io. Indray mandeha isan-taona no afampisorona be mitsofoka ao anatin'io efitra masina indrindra io, ary de asiana lakiloso mihitsy no tongony. So de nanota izy na hoe nisy ny fatizeran'Andriamanitra de maty de tsy tafavoaka, de asiana lakiloso mihitsy mari-pamantarana mba ahafahana mandre hoe mbola velona any mpisorona be, mbola zany izy zany, mbola eno any, mbola eno ny lakilosy eny aminy. De ohatr'izay zany, masina indrindra Andriamanitra, ary zay mahatonga le hoe raha tiatsika ho ana ray fahasoavana, hitombo amin'ny fahasoavana zava-miafina de eo amin'ny famasinana. Jerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 9 andininy fa vakitsika manomboka amin'ny andininy 7 andininy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, serafima zany de anjely. Nisy serafima nitsangana teo amboniny samy manana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nanodinany, ary nananatra amin'ny feony izy ka ny famaly hoe masina, 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 Jehova tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Masina, 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 zay le famasinan'Andriamanitra lalina. Zay mahatonga amin'ny Baiboly miteny hoe na inona laza izy, na inona dera, na inona voninahitra, na inona mahateo ity, de hevery hoe misy famasinana ve. Tsika zany tsy sodoka fotsiny hoe mahay mitoro-teny io mpitoro-teny io, tsy sodoka fotsiny mahay mandahan-teny io olona io, fa miaina amin'ny famasinana ve ny olona tarihana, mitona ny olona ho amin'ny famasinana ve ny toro-teniny. Fa zay havana ny fomba ahafahana manatona an'Andriamanitra. Ny anjely teto tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tanteraka, tao amin'ny tempoly zany, tao amin'ny tempoly. Jereo ny tenin'ny Isaia hoe tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary nebanebany akanjony nafeno ny tempoly. Tao amin'ny tranon'Andriamanitra zany. Masina indrindra Andriamanitra. Ho anao tovavy na renim-pianakaviana manao an'ireny akanjo tsy mety, tsy maontina, mampiseho fotonono, mampiseho fety. Misy moa ny sasany de manao an'le akanjo le elastika ireny izy, zipo elastika, de mipetraka izy de iny sotosotomina eo, kiratsy tsy naikena izy tiako, sotosotomina. De rehefa ny tena menatra sy tena maharikoriko moa de eny ambony pilipitra ianao de misy tsy tonga saina, misy tsy tonga saina de eo de misaveraka eo. Zay ny maharatsy an'le manao zipo fohy miseho anatrehan'Andriamanitra. Zay ry havana mahatonga ny zanak'Israely ny tenenin'Andriamanitra mihitsy, satria tany amin'ny fahababoana tany Egypte izy ireo de tsy nalalana inona ino ary tsy nalalana zany famasinana zany. De zareo raha teo koa moa andevo manamboatra briky, anamboarana piramida tany Egypte. De fantatrao ihany moa ny olona mandeha makeny atsako eny an-tanimbary tsy mila manao akanjo lava be zany fa manjaro tsy afa-mamindra am'le fotaka, de manao an'ireny akanjo fohy kely reny zareo, de mbola zatra zay. De farany Andriamanitra naniraka amin'ny Mosesy nitondra ny didy 10 nampianatra an'izy ireo tany an'efitra, de niteny Andriamanitra hoe asio somotra viavo izy ny moro-tongotra akanjonareo mba tsy hitanjahanareo, ary ny mpisorona ihany koa de atao montina tsara ny akanjony mba tsy hisehon'ny fitanjahana. De ohatra zany ny zavatra misy ry havana am'izao vaninandro eny antsika zao. Misy ny sasany de takomana poketra eo amin'ny feany eo. Ry havanao, mahamenatra zany ianao ve olona andeha ho any am-piangonana hitady an'Andriamanitra ve de ianao indray mampijangajanga olona? Marina ange le teny Jesosy hoe zay lehilahy mijery vehivavy ka ila azy eo am-pony de efa mijangajanga tao am-pony, sady mampijangajanga olona ianao. Voalohany indrindra aloha tsy miendrika le fitafiana, mila ialana zany zay zavatra zay, mila montina tsara ny akanjo. Raha vehivavy ianao de mila manao, raha manao t-shirt ianao de mila takomana tsara ny sandry, de am'izay tsy mianjaanja ny nofo ho atao inona ary nofo io, izy io ve avoaboatra ho ampideraina ve izy io ho ampideraina hoe zany zay rehefa mianjaika, zany ny paozinay, hoe zany mibika anay.
tsy zany ny ilain'Andriamanitra fa fahamasinana. Rehefa miditra amin'ny tempoly jereo lesona lehibe ny men'Andriamanitra eto rehefa andeha hivavaka zany de fantaro fa na ny eritreritra na ny toepo na ny ety ivelany mila masina. Jereo tsara fa Jesosy ny fotoana nampianatra manao hoe na de eo ampandatsahana rakitra fanatitra ka hitanao hoe tadidinao misy olona manana lahelo aminao de ajanony mihitsy aloha le fanatitra fa tsisy valero any amin'Andriamanitra na androtsaka miliara azy ianao. Fa ndana aloha mandeha miavana alamino aloha ny adinao any amin'le olona, ndana aloha famela dia rehefa maivamaivana avany ianao de arotsay am'izay le fanatitra fa eken'Andriamanitra. Zay ny tenin'i Jesosy raha eo ampandatsahana fanatitra ianao izy ka eo ianao izy matsiaro an'le olona manana ady aminao de ndana aloha miavana any amin'le olona ho Jesosy. Tsy zany ny teny an'izany fa ten'Andriamanitra zany ary Jesosy ny teny an'izany. Zay rehefa mazava-dehibe an'ity hoe fahamasinana anatonana an'Andriamanitra ity. Raha te anatona an'Andriamanitra ianao, raha te feno fahasoavana ianao de aoka ianao hiaina am'izay fiainam-pahamasinana zay. Somary enjakenjana ihany ny torotenitsika androany miditra lalindalina ao antsika zay tsika te ho feno fahasoavana, tsika te hita fahagagana. Do jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josoa. Ao bokin'ny Josoa de misy torolalana omen'Andriamanitra hoe raha tsy ambinina mihitsy ianao amin'ny ministera amin'ny asa fanomponao, tsy mataona fanaohan'i Jesosy, tsisy voka ny fitoriana filazantsara torianao, tsisy miracle, tsy mivoaka ny démonie, tsisy marary sitrana entanao ambavaka, tsy mivaha ny olana de fantaro fa sao de any amin'le fahamasinana ny tsy ampy. So de tokony hiditra lalindalina kokoa ao anaty fahamasinana ianao. Jereo ny Josoa 7:5 zao ny voasoratra. Ary hoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa rahampitso de hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Rahampitso de hanao fahagagana eo aminareo Jehova Andriamanitra. Manamasina ny tenanareo. Rehefa ny fahamasinana ho an'ny lahle na ny fanalahidy ahafahantsika ahafahan'Andriamanitra manokatra ny lanitra. Fahamasinana. Fa rehefa tsy ao le fahamasinana de taddio fa tsisy miracle ho hitanao zany, tsisy fahagagana ho hitanao zany. Mihidy aminao ny lanitra, varahana aminao ny lanitra, mivavaka ianao fa tsisy mpiaino, mitaraina ianao fa tsisy ninonninona, tsy afaka mandroso, tsy mitomba amin'ny fahasoavana, tratra ny fanameloan-tena raha ataon'ny devoly kitoza. Rehefa tsy ao le fahamasinana, azon'ny devoly ianao, tena tonga de asiany fanameloana risy ianao fa tsy hainon'Andriamanitra vavaka tsony ianao, sy ianao fa zao ny fahotana vitanao. Rehefa tsy ao le fahamasinana, lasa very zany le fahazonantoka, very le fanantenana, very zany lay fahatsapam-pamonjena rehefa tsy ao le fahamasinana. Zay ny mahatonga an'le hoe aoka hiaina ny fiainam-pahamasinana foantsika. Aza mamita tena, aoka tsy ho diso hevitra. Tsy zay tiantsika atao no atao fa zay tian'Andriamanitra. Zay zany takian'Andriamanitra rehefa mivavaka, rehefa anatona an'Andriamanitra ianao, rehefa andeha anao rehefa hiasa ao an'Andriamanitra de mila fahamasinana. Ary zay no lazaina atao Hebreo 12:4-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 12:4-12. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Miezah ozy izy mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Ray zay, mila mihavana amin'ny olona rehetra, tsy mila mihavinavina. Kristianina zany tsy tokony hiavinavina amin'ny olona rehetra zany. Zany tena manana relation amin'ny olona rehetra zany, na amin'ny mpanota na amin'ny samy mpivavaka. Ny fanaon'ny mpanotany tsy atao, aza manao ny fanaony izy fa tiavo izy. Jesosy anefa sakaizan'ny mpanota ny trano tany an-tranon'ny mpanota ary ny hinana mihitsy tao an-tranon'ny mpanota, mpamoretra. De tsika tsy ny hanao fanaony reny fa mila tiavony, mila mihavana aminy. Zay lazain'ny ten'Andriamanitra hoe miezah tady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. De mino fa hiasa ny herin'Andriamanitra atoato tena hitaonantsika ry havana ho amin'izay fahamasinana izay. Hiasa ny herin'Andriamanitra
anavatsava any amin'ny feo miferitreretanao any hoe inona ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, mila esorina, tsy afahako mahita an'Andriamanitra, tsy afahako mandray ny batisa amin'ny fanahy masina, tsy afahako mandray famonjena, mahatonga tena hoe te ho afaka fa tsy mety afaka e, malemy ara-panahy, tsy mety mandroso ara-panahy mihitsy, tsy mety mahery mihitsy, inona ny zava-miafina, midira lalindalina any amin'ny famasinana. Efa fantsika tsara ny fomba ahafahantsika manamasy tena dia reto zavatra anankitelo reto aza miala amin'reto farafaratsiny. Voalohany, ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy. Io ry havana ny manamasina antsika io. Rahan'i Jesosy. Toy ny jerevantsika ny Hebreo hoe Hebreo 10:7-20. Zao mivaky ny teny. Manao ahoana kosa ary ny hamafy ny fampijaliana heverinareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahin'ny fahasoavana. Ny rahan'i Jesosy zany eto manamasina. Hoy ny teny eto hoe izay manamasina. Dia faharoa manarak'izay ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ihany ny tenin'izy io vavaka nataon'i Jesosy izy io ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona 7:17. Jaona 7:17. Dia vakitsika manomboka amin'ny 2:20 eo. Jaona 7:20, 2:20. Manazava azy tsara kokoa 7:20. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Manamasina zany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia mihitsana daholo izay zavatra tsy kokom-pahotana sy ny lotom-pahotana hatrany amin'ny lalan-drà madinika ka hatrany amin'ny lalan-drà vaventy, hatrany amin'ny nera rehetrarehetra sy ny selula rehetrarehetra mihitsana daholo rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mantsy dia tahaka ny rano manadio. Tenin'Andriamanitra dia tahaka ny kanota manorotoro ny vatolampy. Tenin'Andriamanitra dia oharina tahaka ny afo izay mandoro dorany afo ny fanahy masina zay resaka zay fahotana mitady tapifipify any aminao any, dia manjary lasa miaina fiainam-pamasinana amin'izay ianao rehefa avy ao. Izay zany le zavatra anankiroa ary fahatelo farany izay tsy azontsika ilana teny fanahy masina, arak'izay anarany izay hoe fanahy masina. Manamasina antsika rehefa amin'ny fanahy masina. Petera dia nilaza fa ny lalana izoro nandraisana amin'ny fanahy masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:7-30 dia mazava be ny torohevitra izay lazain'ny Baiboly. Raha tianao handray ny fanahy masina, niza ianao miaino an'ity toroteny ity ka mbola tsy nandray, tsy natsapa an'izany fanahy masina zany dia aoka ianao hibebaka aloha voalohany indrindra. Zao volazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Mibeba ao izy voalohany izay, ray izay mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana. Mibebaka plus atao batisa égale famelan-keloka sy fandraisana ny fanahy masina. Fanomezana, ianareo handray ny fanomezana, cadeau men'Andriamanitra ny fanahy masina rehefa tena mibebaka marina tokoa ianao. Misy teny any amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:20 any laza ny tenin'Andriamanitra hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina, fony voaniny ianareo ry havana. Vao manomboka mino ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana ity tenin'Andriamanitra ity ianao tonga dia milatsaka amin'ny fanahy masina, tonga dia mandray ny fanahy masina ianao. Zay tenin'Andriamanitra zay efa niraisinareo ve ny fanahy masina, fony voaniny ianareo. Manarakarak'izay akoatran'ny hoe mibebaka, atao batisa, mandray famelan-keloka, mandray ny fanahy masina, dia mankatoa. Efa niteneniko teo hoe vantany vao mino dia mandray ny fanahy masina. Ny mino sy mankatoa moa dia mitovy ihany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:2-3. Ary vavolombelona zany zavatra zany izay sy ny fanahy masina koa izay nomen'Andriamanitra ny mankatoa azy.
Asan'ny apôstôly toko 5 izy teo a, 2:3. Rehefa mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, matahotra an'Andriamanitra ianao, mifady ny ratsy ianao, tena amin'ny fo fa tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, dia mandray ny fanahy masina. Zary havana tamin'ny jovavim-belona kely aminao voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny fotoana nandresako ny fanahy masina, tena tsy nentina tsapan'izany herin'ny fanahy masina izany mihitsy aho, tena menatra mihitsy aho, za mitory tena kalamanjana, za mandray andraikitra amin'ny fiangonana nefa tsy mety feno ny fanahy masina. Dia nalahelo be nisy fotoana zany hoe Jesosy aza zany tena tsy manana tena tsy voaray aho zany raha ho avy eny amin'ny raolanitra ianao, satria virgine 10 endry feno ny fanahy masina ihany no voaray. Io ry havana ny tena nampangorohoro sy nampatahotra anahy, dia tena tahaka ny ohatrany hoe tsinotsinona, tena hoe very fahasoavana be mihitsy aho rehefa tsy tato amiko ny fanahy masina, satria inona zany ny antom-pisiko raha tsy voaray amin'ny fiviany Jesosy eny amin'ny raolanitra, very any amin'ny elo tavela eto ambon'ity tany ity izay hiaran'ny fampijaliana sy ny fahoriana lehibe sy ny biby ty eto. Dia zao nisy fifadikanana dia mivavaka tsy mety mandray ny fanahy masina mihitsy, dia mandeha zany le toriteny zay koa aloha no mahatsara an'le hoe mifadianina dia misy fampirezana kely ho am-piangonana, satria ao anatin'ny fampirezana iny zany mahatsapa mihitsy ianao maivamaivana, dia mandray torohevitra koa, dia nandre toriteny hoe ny fandraisana ny fanahy masina ozy dia miditra ao anatin'ny asa-pahasoavana faharoa izay miditra lalindalina kokoa anaty famasinana. Marina fa efa mibebaka, marina fa efa nateraka indray, kanefa mety mbola tsy mandray ny fanahy masina ny olona anankiray. Dia zao tena aika ry havana le volan'olona taty aminahy, nisy fotoana zany nindrana naka zavatra taman'olona dia hoe ho averiko le izy hoe omeko le volan'le olona, ka ile izy tsy noho ny fahasairana zany dia tany dia ny fanahy masina fa miteny foana hoe regleo ny zavatr'olona. Dia tao anatin'le vavaka sy fifadikana andro atoandro lasa nandeha mitady crédit, dia niantso amin'ny mamany hoe mba regleo kely aloha le zavatr'olona iny, fa zay ato mivavaka mangataka amin'ny fanahy masina nefa tena tsy mety mahazo mihitsy, fa mety io angamba ny sakana. Efa 3 andro mahery zany fifadikanana fa tena tsy mahazo ny fanahy masina mihitsy. Ka raha io zany raha mbola misy zavatra nady kely ohatran'iny aza, tsy mety, tsy mendrika, satria Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, dia tsy rotsahan'ny herin'ny fanahy masina mihitsy ianao. Tsy avy hatrany dia any amin'le resaka miteny tsy fantatra moa tena tanjona fa le hoe araka le torohevitra teo hoe satria tsika manana an'ireo teny fikasana ireo dia ao tsika hanadio ny tenantsika ny amin'ny nofo sy ny amin'ny fanahy, zany hoe tena ny amin'ny fiainam-panahiko mihitsy zany fa tsy dia le resaka hoe teny tsy fantatra. Iny koa mantsy misy dia tena geste ataon'ny olona koa hoe miteny tsy fantatra dia faly dia eo, nefa le toe-panahy tsy haintsony manao tsy dia any loatra ny tena nampiazakazaka, fa tao anatin'le hoe maivana tena hoe tonga tena teo akaikin'Andriamanitra, tena hoe mahatsapa ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina. Zay zany tena tanjoko hoe mba tena hoe andray ho voakasiky ny herin'ny fanahy masina. Dia soran'Andriamanitra ry havana, voninahitra ho an'i Jesosy rehefa tena mireglena daholo zay zavatra rehetra tsy nety, zavatra fiainana tsy nety miolakolaka rehetrarehetra riny, nangataka ny rahan'i Jesosy araka fanteneniko taminao teo hoe rahan'i Jesosy niainy ny tenin'Andriamanitra dia farany amin'ny fanahy masina, dia tonga tao amiko amin'izay ny famelombelomana avy amin'ny fanahy masina. Nanomboka teo dia faly be amin'izay aho hoe tena eto zany vao tena tsapako hoe tena momba amin'izay Andriamanitra. Dia voaporofona izy taty aoriana, rehefa nitory filazana tsara dia nisy loza tena gravy zany saika nahazo anay, fa raha tsy teo ny herin'Andriamanitra ngamba dia efa baraka zay. Ary zay rehefa manao mazava-dehibe ny herin'ny fanahy masina rehefa ao anatinao na dia misy olona mandatsa baratra aza, verina any amin'le olona le varatra fa tsy voenao. Raha misy olona mampirisika alika andeha hanaikitra anao, tonga dia mandehandeha fotsiny iny ny alika fa tsy manaikitra. Ary zay mihitsy ny navoanay, tena tao anatin'ny fitoriana filazantsara, fa tena tonga dia namoaka alika amin'izay zany le mpanan-karena io, fa tena hoe andramatra anay zany fa tsy vo zay na ataon'Andriamanitra tsisy hery na andehandeha teny fotsiny ny alika,
fa tsy nanaikitra anay ary de gahaka le olona zay miompivoan'ny olona be deabe ery misy miloka ery misy milalao beloty ery misy manao rami atsy kosa misy milahatra andeha aka vola ao amin'ny orinasa io etsy misy mpivarotra anana etsy mivarotra voatabia etsy ny épicerie de mijery anay zay ny rola fa tsisy nininona ny trange satria tao le herin'Andriamanitra de zay ny ampiriseko anao a raha ty andeha lavidavitra kokoa am'ty asa fampony ity raha te feno fahasoavana raha te ho ampiasain'Andriamanitra de midira lalindalina ao anaty famasinana zay zany no fampahirezana mena antsika androany voninahitra ny de hoany Jesosy Kristy rery ihany ary dia izy ane mbola hitahiry tsika hatramin'ny farany am'izao fiazakazana mankany an-danitra izao de tehirizyn'ny tompony itsika ianao zay anandray famonjena io Jesosy ane hitahiry ianao amin'ny fahasoavany tsy namonjy fotsiny any Jesosy mahay mitahiry atsika ihany keo de zarazarao ary ny vidéo tsika See